Isan'ny rojo-piariana ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny ronono satria sehatra ara-toe-karena lehibe mampihodina ny ari-karena, mampandroso ny asa fiarian'ny mpisehatra, miainga eo amin'ny mpiompy, ny mpanodina ary ny mpivarotra. Miantoka ihany koa ny fahasalamana ary indrindra dingana ampianana ny tsy fanjarian-tsakafo. Ka ankehitriny ary tao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ronono dia atomboka ny fanamafisana ny fampiroboroboana ity rojo-piariana fototra ity eto Madagasikara, araka nambaran'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ajarison François Sergio. Tsika moa zany fa io ministera io dia ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Matetika dia ny fambolena foana no zatsika. Kanefa dia ny fiompiana lasa tifitra ao anatin'ny fambolena, nefa mifandray ireo ary mifampiankina. Ka ny anisany apetraka ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fotoana izao dia mampitovy lanja an'ireo sehatra anankiroa ireo. Misy moa ny vina izay napetraka Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Madagasikara, izay atao hoe transformation agricole. Dia tsy ny fambolena ihany ny ao anatin'izay voakasika izay transformation agricole izay fa ny fiompiana ihany koa. Tafiditra anatin'izany ny fampiroboroboana, seha-piariana na rojo-piariana ronono. Androany moa tsika dia mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny ronono. Zava-dehibe izay satria teto amin'ny renivohitry ny ronono mihitsy no anisan'ny nankalazana an'izany andro maneran-tany ny ronono izany. Zavatra anisany ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay anisany mitondra anjara biriky ao anatin'izay fampiroboroboana ny rojo-piariana ronono izany. Voalohany dia misy atrikasa anankiray lehibe izay mahakasika ny rojo-piariana ronono izay iantsona ny mpisehatra rehetrarehetra atao aty Antsirabe. Amolavolana izay fanomanana an'izany atrikasa zany miaraka amin'ny faritra Vakinakaratra, miaraka amin'izareo amin'ny plateforme ny ronono, miaraka amin'izareo MDB sy ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'izany rojo-piariana ronono izany. Zava-dehibe ny anaovana an'izany atrikasa izany satria ijery sy hamantatra an'ireo olana rehetra izay misy ao anatin'ny rojo-piariana ronono izay anisany nandeha tsara teo aloha. Amin'izao fotoana izao moa lazain'izareo teo fa somary sahirakirana ihany ka ijerenana izany olana rehetrarehetra izany ahafahana mitondra ny taikady izay tokony atao ampiroboroboana ny rojo-piariana ronono. Zavatra faharoa ihany koa izay ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia ny fanavaozana, ny famerenana moa zany ny tanjaky fifamanoro. Hitantsika fa fifamanoro dia ataoko hoe nanampy betsaka an'ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'ny rojo-piariana ronono hatramin'izay. Nalemy nefa izany fifamanoro izany tatoato ka anatiny misy pekady izay efa napetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fotoana izao izay vatsiany tetikasa FSRP izay vatsian'ny Banque mondiale volo, tetikasa izay ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny anisany anampy amatsy ny asa atao amin'izany fanavaozana ny fifamanoro izany. Anampy betsaka ihany koa izay amin'ireo fanatanterana n'ireo pekady izay ho tapaka ao anatin'ny atrikasa izay lehibe izay atao eto Antsirabe mahakasika ny rojo-piariana ronono izay. Manararaotra moa ny tenako eto misaotra ny faritra Vakinakaratra, eto moa ny Andriamatoa Gouvernementan'ny faritra izay nametraka ho laharam-pahamehana ny rojo-piariana ronono ato anatin'ny faritra Vakinakaratra. Zava-dehibe izay satria raha ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no vonona anampy an'izany fampiroboroboana ny rojo-piariana ronono izany, eo ihany koa nefa zany ny faritra Vakinakaratra izay efa vonona ihany koa ary manana sata mifehy an'izany rojo-piariana ronono izany dia ataoko hoe samby vonona zany na ny faritra Vakinakaratra na ihany koa zareo amin'ny plateforme ronono na ihany koa zareo amin'ny Malagasy Deriboard na ny MDB mba hampiroborobo an'izany rojo-piariana ronono izany. Eto zany dia hitantsika fa omaly ny tenanay dia resaka fiompiana no niatrehana satria nanatrika ny faha-telopolo taona ny fisian'ny MPE izay malagasy professionnel d'élevage dia androany isika zao dia mbola resaka fiompiana ihany koa no atrehantsika mamity andro maneran-tany ny mikasika ny ronono ity. Midika izany fa tena mametraka ihany koa ho laharam-pahamehana ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena amin'izao rojo-piariana ronono izao. No marihana
tamin'ny alalan'ny dokampon-dronono ny fankalazana ary teny filamatra ny hoe ny ronono mahavelona ny rehetra. Nankasitraka feno ireo mpiara-miombonantoka toa ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny Afafi Centre 2, teo ihany koa ny tetikasa Profilé Plus izay nametraka modely maritra amin'ny fanotonana ronono amin'ny alalan'ireo unité de transformation laitière. Ensemble, transformons le secteur agricole. Ensemble, développons le secteur laitier à Madagascar.